Tena maventy dia maromaro amin'izy ireo mbola vonona ampitanana sy mitondra ny fanampiana zany satria tsy izao hoe manodidina vita ny élection iny dia manana gouvernement ary mantsangana rehetra ny ministère isan-tsokajiny avy ary anisan'izany ny ministère ny environnement sy ny écologie ary ny forêt dia androany dia andro anankiray vao marika manokana satria dia ministra mihitsy ministra ny tontolo iainana ny tonga nanombotra sy nanokatra ny fiaonana androany zany entina namarika fa miverina ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ary miverina koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsikola androany zay dia fanampiazany avy mpamatsikola eo fa hitondra fanampiana vaovao indray izy ireo raha tsy hitanisa fotsiny ako afa-tsy ny KFW zay banque allemande zany mitondra fanampiana manokana ho an'ny fondation izy zay nareo ihany mipetrabola zay hoe misy koa na hoe global conservation fund zay fondation anaty conservation internationale na tsy hay fahafantarantsika anazy dia nosoloina famatsiana fanampy no an'ny fondation zay izay mitenina eo amin'ny tapitrisa dollara $2 millions io zany amin'ny angamba tena vaovao manokana avy atao fondation dia ny zavatra anankiray lehibe zay tsy miafina aminareo koa dia ny congrès mondial des parcs ny World Park Congress teo any Sydney any Australia amin'ny 12 sy 19 novembre ho avy zao dia ny fondation FAPDM zany dia anisan'ny party sy manomana ny mpiara-monina antoka rehetra eto Madagasikara dia any amin'io ary nahazo fanatsana manokana amin'ny firenena malagasy zay dia natrika sy anotrona an'io satria araka mifantatrareo dia isaky ny folo taona vao nisy an'io tamin'ny 2003 tany Toulon misy an'io farany izay nanaovany firenentsika tamin'izany andro zany agriculture varomanana ny fanambarana hoe tombo taviteliany ny valan-javaboary izay lasa 6 millions d'hectares zany amin'izao fotoana izao dia io zany mpiaonana indray vaovao folo taona tiorina ahafahantsika manojaka ny asa le 50 millions de dollars no mipetrabola anananay dia io moa araka mifantatrareo fa ny fomba fiasan'ny fondation zany le petrabola io no apetraka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fanitram-bola ary ny zana-azo amin'ny hoentina matsiny ireo tetikasa sy ny fotodrafitrasa rehetra misy amin'ireo valan-javaboary ka raha tsy teny manokana tamin'ity taona 2024 dia mitetina eo amin'ny $2 156 000 zay zany vola ny zakainay tamin'ireo valan-javaboary valopolo manerana amin'ny